Salama, tonga soa eto amin'ny page crypto trading mada. Zay miresaka momba ny trading crypto-monnaie. Le crypto trading moa avy amin'ny teny hoe crypto plus trading, zany hoe trading crypto-monnaie zany tena atao eto. Ny tanjon'le page zany dia manao vulgarisation momba ny investissement en bourse, indrindra fa ny resaka crypto-monnaie. Misy koa stratégie de trading, fizarana vaovao ohatra n'ity publication farany ity. Fa maro ny manontany inona marina moa le crypto-monnaie, misy koa manontany inona marina moa le trading. Ezatsika azavaigna fohifohy izy amin'ity vidéo androany ity. Noho izany jerentsika amin'ny Google ny atao hoe trading. Ny atao hoe trading dia resaka vola izy io, dia resaka finance zany. Tsorina dia resaka commerce, na izy resaka devise, na izy resaka action. Ny antsika moa zany mazava ho azy araka ny page dia resaka commerce na crypto-monnaie. Ny atao amin'io zany dia mividy dia mivarotra. Zay izy raha zavaina tsotsotra araka ny définition ato. Misy ny atao hoe opérateur de marché, zany hoe le trader zany ny atao hoe opérateur de marché, dia misy le atao hoe produit financier. Ka le eto amin'ny page moa zany dia ny crypto-monnaie ny produit financier, dia le olona mikirakira anazy ny trader crypto-monnaie na opérateur du marché na opérateur financier. Dia misy ny atao hoe négociateur, zany hoe manao négociation zany ianao amin'le produit financier. Donc raha tsorina zany misy marché petraka, zany hoe marché de crypto-monnaie. Dia misy ny atao hoe opérateur de marché na hoe opérateur financier, dia le olona mikerakera an'le produit financier, zany hoe tsika le trader zany. Dia misy le produit financier dia le crypto-monnaie. Noho izany mila fantatrao aloha ny produit financier zay kerakeranao, indrindra fa ny crypto-monnaie. Tsy teratsika lalina fa jerentsika manaraka. Inona amin'izay ary ny atao hoe trading? Misy publication ity natao teo amin'ny page tamin'ny avril 2020 manazava fohifohy mikasika ny hoe trading. Fa tamin'izay moa zany dia forex no nitondrako anazy. Aloha hazava amintsika fa ny marché financier dia maro. Misy ny atao hoe marché forex. Le marché forex moa zany dia resaka devise ny tegna resahana ao. Marché de devise zany no resahana amin'ny forex. Io zany tena klasika iainantsika andavanandro, toy ny resaka cours-ny euro par rapport amina ariary. Dia ohatr'izay koa moa zany ny crypto-monnaie fa izy cours-ny bitcoin ohatra par rapport amin'ny dollar na bitcoin par rapport amina ariary. Inona moa zany le marché forex? Ny forex dia marché izy io zay ahafahantsika mividy sy mivarotra devise, euro na dollar. Zay aloha voalohany. Ka an'le Madagasikara resaka eto ahafahantsika mividy sy mivarotra devise toy ny euro sy ny dollar. Zany hoe raha ohatra hoe voakontrôlanao ny fotoana hividianana an'ireo zavatra ireo ireo vola ireo possible ianao mahazo tombony. Misy ny atao hoe taux d'échange. Dia taux d'échange io zay miovaova ny cours-ny euro na dollar io mandritra ny fotoana ray zany. Ohatra ity zao misy capture d'écran izy io tamin'ny natao tamin'ny 4 tamin'ny avril 2020. Ngamba mety tamin'ny sitany BFV ngamba nakako an'izay, tsy tadidiko fa capture d'écran izy io. Dia jereo anefa ny fa tamin'ny 6 avril ny cours-ny euro zany hoe euro zany avadika ariary tamin'ny 6 avril dia 4061 ariary ny euro, ny 1 euro, zany hoe 1 euro égale 4061 tamin'le 6 avril. Tamin'le 7 avril niakatra le izy, zany hoe 1 euro égale 4071 ariary. Zany hoe raha nanana 4061 ariary ianao tamin'le 6
ka nividiananao euro ray, zany hoe navadika euro zany le 4061 ariarinao tam'le 6. Tam'le 7 am'izay namidinao le 1 euro nao satria niakatra le cours tam'le 7 de nahazo ianao 4071 ariary. Zany hoe namidinao zany le euro nividinao tamin'ny maly tamin'ny prix 4071 ariary. Raha atao zany kajy tsotsotra dia nahazo tombony 10 ariary teo ianao tanatin'ny io laps de temps, intervalle de temps, le 6 sy le 7 io. Zay dia efa manao trading ianao zay. Zany hoe mividy ianao amin'ny prix ambany pour amin'ny actif anankiray dia amidinao iny raha vao miakatra anatin'ny fotoana intervalle de temps. Imagineo raha 1000 euro ny volana ampiasainao, zany hoe fois 1000 zany ty. Zany hoe nividy 4061 fois 1000 ianao tamin'ny le 6. Donc zany tombony azonao zany au lieu de 10 ariary de mahazo ianao 10 fois 1000. 10 fois 1000. Zany hoe 10 000 ariary zany ny bénéfice azonao. Nefa eo anatin'ny ray andro tsisy zavatra ataonao fa mividy ianao de miandry de mivarotra ianao de tonga ho azy anatin'ny compte-nao 10 000 ariary. Ohatrany mazimazila izy fa zay ny réalité. De ohatr'izay zany ny atao hoe manao trading. Problème mety hitranga mankony de onary raha tsy manana ny 1000 euro ty za. Zany hoe 1000 euro 4061 fois 1000 alo côté-tsika mihitsy izy 4061 fois 1000. Zany hoe tsy manana 4 millions d'ariary zany aho anaovako investissement na hoe anaovako an'le trade zany. Fa anatin'le plateforme de trading efa misy ny ataon'ny zareo hoe fait de levier zay proposen'ireo broker afaka mampindrana ny fond. Eto moa zany ianao de nahazo 10 ariary. Somary kelikely manko le 10 ariary de tsy de important ile izy fa imagineo 1000 euro ny fond nampiasainao. Zany hoe fois 1000 zany 15 nao. Raha 10 ariary zany ny azonao fois 1000 de lasa 10 000 ariary. Zany hoe nanana capital na 1000 euro ianao nampiasainao de anatin'ny ray andro ianao mahazo 10 000 ariary tsy manao ninina afa-tsy manao achat amin'ny prix ambany de manao vente amin'ny prix ny euro rehefa miakatra ambony. Zavatra ilaina raha tianao trading: mila manana ordinateur na téléphone misy connexion mazava ho azy, mila manana logiciel de trading ianao na logiciel d'analyse toy ny TradingView na MT4. Mila manana koa ianao manao inscription amin'ireny broker ireny. Le broker moa zany ohatrany hoe société izy io anokafanao compte na trading, proposé izy offre na trading de manokatra compte ao ianao amindry zareo. De faranao mila manana moyen de paiement international toy ny carte Visa, carte bancaire moa zany de na crypto-monnaie toy ny Bitcoin ahafahanao manao transaction zany. De araka ny voalaza teo de tsy resaka euro dollar tsika fa Bitcoin ny tena resantsika ato na ny ireo crypto-monnaie. De ndao ary jerentsika inona marina moa ny zany hoe crypto-monnaie zany ho an'izay mbola tsy mahalala. Ny atao hoe crypto-monnaie na crypto actif na crypto devise dia monnaie cryptographique izy io, na hoe cybermonnaie émise de pair à pair sans nécessité des banques centrales. Izany hoe vola izy io électronique mazava ho azy, cryptographique zay tsy ananany banque centrale fahefana. Zany hoe tsy mandalo banque centrale zany io fa mipetraka any amin'ny internet zany io volanao io, fa misy teknôlôjia zay ipetrahany de ny blockchain ny anarany. Zany hoe teknôlôjia blockchain no ipetrahany
le volanao zany fa tsy mijanona any amin'ny banque centrale. De mampiasa ny atao hoe réseau informatique décentralisé. Io blockchain zany no mampiasa an'io réseau informatique décentralisé. Raha zavaina tsotsotra dia ny banque centrale, ny banque zay ametranao vola dia centralisé, zany hoe mandalo aminazy daholo ny rehetrarehetra. Fa ity blockchain ity zany dia décentralisé, zany hoe miparitaka izy io any amin'ny internet anatin'le réseau informatique, miparitaka manaraka internet. Zay izy en général zany atao hoe crypto-monnaie. Dia ny bitcoin moa zany tena malaza aminazy io. Misy koa ny atao hoe Ethereum, ny BNB, maro karazany, afaka manao recherche anao amin'ny Google na koa mbola hojerentsika amin'ny vidéo manaraka. Ndao hojerentsika ny atao hoe bitcoin re. De misy graphique aty nalaina tamin'ny site ny TradingView zay maneho ny cours ny bitcoin nanomboka tamin'ny 2012. De voalohany indrindra aloha raha anao analyse technique moa zany tena filazana azy. Zany hoe analyse na courbe zany ny atao eto dia misy axe roa izy, misy ray axe de temps de ray axe des prix. Zany hoe par rapport am'le temps, amina temps zany, le fotoana zany le prix. Ty zao raha jerentsika tsotsotra ny cours ny bitcoin dia voalohany aloha izy miaka midina. Fa en général izy miaka zany ny valeur ny bitcoin nanomboka tamin'ny 2012. Zany hoe raha 2,58 dollars izy tamin'ny 2012 de am'izao tsika miresaka zao izy 48 000 dollars. Io jerentsika manaraka ndray zany les plateformes de trade. Io ary anandranao anokatra trade bitcoin contre dollar. Ohatr'izao zany le forme an'le plateforme Femex izay nanaovana trading io bitcoin contre dollar. De jerentsika aloha misy interface maromaro fa maro ny plateforme de trading moa zany, fa ny Binance moa zany tena leader n'izy io plateforme crypto trading. Somary complexe be izy io de tsy de hidirantsika lalina fa le Femex iny aloha hijerentsika. Sady alohany anao anokatra an'ity vidéo, anao an'ity vidéo ty nanokatra trade kely de mba hijerentsika kely ny peran'ny statut. Ohatr'izao zany le forme an'le interface an'le Femex. Femex io site web izy femex.com, manao inscription anao de tafiditra ao. De ohatrohatran'izao izy ty partie à droite ty de courbe zany de 49 325 dollars ny cours ny bitcoin. De io no alalanao miakatra ve le cours sa midina. Miovaova izy io miaka midina. De eto anao mijery am'ty androantsika miresaka zao de io zany cours miakatra zany izy am'izao. De aty de gauche ty misy natao hoe carnet d'ordre, zay essentiel koa ny mijery, afaka manao recherche anao natao hoe carnet d'ordre. De aty ambany am'izay misy ny atao hoe position na hoe position ouvert. Izany hoe raha vao manokatra trade ianao dia mi-afficher aty ambany le trade ataonao. Ohatra ny kako zao nanana fond ny 25 dollars de nividianako bitcoin de nefa niakatra le cours ny bitcoin, tsy hoe niaka 4% io fa ny bénéfice-ko aloha eto de 6%. Zany hoe 1,6 dollars zany no bénéfice-ko hatreto satria nety le trade nataoko de niakatra le cours le bitcoin de nahazo bénéfice 1,7 dollars. Fa le izy tsy voatery hoe azo bénéfice ianao fa possible koa raha vao tsy mety le prédiction ataonao de perte ianao zay. Zany hoe ianao ohatra hoe hiakatra le izy nefa nidina, perte ianao zay de zay ilana an'le hoe mila manao analyse ianao alohany anaovana trading. Zany hoe alohany anokafana position, alohany anokafana trade cours le bitcoin zany mila analyse ianao tsara hoe hiakatra le izy na hidina. Raha ohatra ka sûr anao fa hiakatra izy
de lanceo ny trade-nao de raha miakatra moa zany izy de mahazo bénéfice anao de alainao le coupenao le position-nao amin'ny farany raha ohatra mahazo bénéfice anao de mahazo vola anao zay zany izy raha ohatra hoe azavaina amin'ny ankapobeny. De ho antsika rehetra mpanaraka ny page de manasa anao anao j'aime sy anao partage an'ity vidéo ity. Raha misy fanontaniana tianao apetraka de aza misalasala manoratra ao amin'ny commentaire de ezahanao valiana iny amin'ny vidéo manaraka. Zay ary fa mandra-piaona tompoko, mandafitafy.